Makasika kosa ny fanampindreo malalatananareo sahirana dia Fianakaviana 30 nahitana traboina sy sahirana no notoloran'ny fikambanana Tantely Soa Madagascar fanampiana omaly tetsy amin'ny groupe scolaire Fisandrantana tetsy Tanjombato. Fianakaviana misa 30 nahitana traboina sy sahirana no notoloran'ny fikambanana Tantely Soa Madagascar fanampiana omaly tetsy amin'ny groupe scolaire Fisandrantana tetsy Tanjombato. Noho ny fandalovandreo horoloza voajanahary fanesiteto amin'ny firenena tokoa dia no hitaran'ny fikambanana Tantely Soa ny asa sosialy ataony. Le fanomezandreo moa zany dia nahazo koveta anankiray lehibe, so anankiray dia zinga anankiray, fitaovam-pidiovana zany reo satria ao anatin'ny fahantrana tanteraka zany mba milomano ao anatin'ny loto koa zany dia nefany afaka hoe sady mahantra zany sika no madio satria ao anatin'ny fahadiovana nahitana ny fahasalamana. Dia izay no antony manokana ny safidiananay an'le fitaovam-pidiovana. Manampy an'izay moa dia misy tolo-tanana kely sakafo zany vary 5 kilao katsaka 2 kilao, tsaramaso 2 kilao tsiasisa 2 kilao dia manampy an'izay sira 3 sachet kely. Nirotsaka amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana ihany koa ny fikambanana mba hahafahandreo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana mahazo fanabeazana araka ny tokony ho izy. Vokatra ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana Tantely Soa sy ireo mpiara-piombonantoka ary malala tanana avy any Frantsa izao ho fanampiana izao.